tontolo ny fialamboly kosa indray avadika ho toeram-pilalaovana sy fialamboly mandritra ny 2 andro dia ny asabotsy enina sy ny alahady 7 desambra ho avy izao ny tokotany malalaky ny Coliseum Antsonjombe mandritra ny hetsika salon du jeu et du jouet tompomarika amin'ny fanatanterana ny hetsika ny Ecrea Event sy toeram-pilalaovana sy fialamboly Okalo nezana ho mora ny vidibidirana izay ahafahana mandray anjara amin'ny lalao maimaim-poana. Salon du jeu et du jouet dia hetsika voalohany karakarain'ny Ecrea Event miaraka amin'ny Okalo amin'ny 6 et 7 décembre ho avy izao atao amin'ny Coliseum Antsonjombe. Hetsika natao manokana ho an'ny ankizy ary ny ankizy manomboka amin'ny herintaona ka hatrany amin'ny 5 taona na 7 taona any dia mbola samy manana anjara ao daholo. Tsy adiso anjara amin'izany koa nefa ny ray aman-dreny satria rehefa miresaka ankizy moa dia tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny ka dia natao andrehetra zany hetsika io amin'ny andro manokana. No andro ny Coliseum dia ezahana ho avadika ohatran'ny hoe parc d'attraction. Izany hoe misy ny animation rehetrarehetra izay arahana amin'ireo efa matianina amin'ny fampilalaovana eto Antananarivo na natao hoe mpanao animation zany. Ao ny zava ohatra hoe atao amin'ny Okalo, ny any amin'ny Sambel, ny paintball, ny any amin'ny cinéma XD, ny trampoline élastique bois de zany olona rehetra zany. Ary eo koa ny stand izay arahana amina magazay mivarotra kilalao an'ny ankizy, akanjo an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe ihany koa sy entana hafa zany. Natao amin'ny fotoana io ilay izy satria fotoana ihany koa ahafahan'ny ray aman-dreny efa mijery saty hoe inona no atolotra amin'ny zanak'ity amin'ny krismasy dia efa afaka mijery an'izay safidy manana an'izay safidy zay zany izy amin'ny fotoana io any amin'ny Coliseum. Ny ankizy moa dia azo fahafapohany mihitsiny satria amin'ny fotoana io zany ny maraina dia misy moa zany ankoatran'ny stand dia misy ny animation rehetrarehetra sy mitranga. Misy parade isaky ny asasakadiny parade de mascotte, dia misy koa ny parade de zéro, dia misy koa ny parade de bienvenue. Izay tena fahafinaretana fifaliana ho an'ny sofina ary fafinareta maso ny mijery an'izany satria olona matianina misehatra ny fanaovana fampandizana ankizy no tonga eo amin'ny manao ny akanjon'ny ankizy amin'izany fotoana izany. Ny hariva kosa dia misy ilay antsoina hoe grand spectacle izay misy surprise iarahana amina mascotte ahitan'ny ankizy an'io sary tomobily io dia vitany eo mihitsy amin'ny fotoana io miaraka amin'ireny antsoina hoe Reine des Neiges, Princesse Sophia ho avy daholo zany amin'izany ary io spectacle io zany tsy hoe iarahana amina mpanakanto akory fa tena spectacle natao ho an'ny ankizy miaraka amina effets spéciaux sy surprise.